misaorany jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahi rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina any andavaka. Hanomboantsika ny fotoana amin'ity sabata ity dia andeha isika hanao ny hira 400 hira 400 Jesosy indreto izahay mpanomponao. Jesosy indreto izahay mpanomponao, avy ankalaza sy hanazanao izao, raisonao ny saotry izay aterina ihany io, ka ny vavaka remavaly azavelanao reraky izahay, fatoano hery maharitra, ka nao avy anao dia ho vononao izay rehetra vory eto izao. Rifanahy eo midina haza elare, ny fiasanao mangina zava-dehibe, zao no zavatra irina hamasinonao re, ny fiainanao mahoanao. O ampaherezo isan'andro anye, ka tantanonao re mba ho todisoa ao an-danitra, dia ho sambatra fa hanovalovizay maharitra. Raha eo mamaligny vavakay atao izao, raha isotony anitra hankasitrahana, ka diovinao ny tena saina sy fanahy, atokany remba hoanao. Manatena lanitra sy tany vaovao, izay rehetra vory eto izao, ka ho sambatra ao an-danitra, iara-paly aminao mandraky izao. Iaraka hanondrika ny lohantsika indray ary isika dia iaraka hivavaka. Ray malalo misaotra anao izay nitahinao nandritra iny maniny ka tratry izao sabaty izao indray, midera sy mankalaza ny anaranao ihany koa izay satria tratra ity taona vaovao ity, mamelany elokay sy ny tsy famendrehanay, satria maro ireo izay tsy mendrika ny tanterahanay, koa dia diovy amin'ny rahanao zahay. Apetraka eo ampelantananao ity fotoana ity, andajaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ianao, ampahery sy hampatanjaka anay. Misaotra Jesosy eo, ny anaran'i Jesosy. Amen. Falomerabantsika tsirairay avy indray tratra ity sabata ity, sabata voalohany ihany koa izy ity amin'ity taona 2024 ity, koa dia arabaina ny tsirairay na tratra izany taona izany. Ho mariky ny fifampiarabantsika ary dia andeha isika iaraka hitsangana, iaraka hifanofahofantanana, dia arahana tsikitsika ihany koa, dia anohizantsika ny fiarahana ary dia ataontsika ny hira mitenena. Ao aorianan'izay kosa dia anaraka avy hatrany ny lesona ho an'ny zaza minono isika. Jesosy malalo, tratrizao fotona mamizao, ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatra, koa mitenena re Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka hira
eo amin'ny fotoanany lesony zazaminony indray sika izao falybe tsika rakizy fa tratrany taona efa nanao tratrany taona ny dada sineny tamaly tena nanao tratrany taona ny zokoko ao ary efa ao daholo veloha le zaza aminony hoe le zaza aotra hatramin'ny 2 taona efa vona iainy lesona petraka tsara ary fa iainy lesona indray tsika izao tratrany taona andaotsika aloha ifampiaraba anao tratrany taona tsika dia rehefa aveo tsika manao manahoana ao ary tratrany taona isa 2 3 tratrany taona daholo dia andao ary tsika anao hira manahoana indray manahoana isa 2 3 manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko eny ary lesona voalohany lesona vaovao indray zao amin'ity taona vaovao ty zay indray zany lesontsika zao lesona voalohany ina moa lohateny efa niaraka nianatra lesona tamin'ny dada sineny daholo ao ary lohateny miara-mamerina isa 2 3 Jesosy zaza ilay mpanampy faly mandrakarivo averina indray hoe Jesosy zaza ilay mpanampy faly mandrakarivo dia ahoana moa ny tsenjery fohy kely ny tsenjery isa 2 3 nano i Jesosy averina ihany isa 2 3 nano i Jesosy ao amin'ny Luka 2 andininy 1:15 lafa be ve zany ainy ankizy kely Jesosy rakizy dia zaza endry izy dia tia manampy ny olona rehetrarehetra rehefa tonga maraina avy natory izy dia mifo dia ozy izy hoe faly be fa tonga indray maraina dia ina nataony namboariny ny fandrinany namboariny tsara mahay mampiri-pandrina Jesosy na mbola kely aza dia ny zazakely koa mahay mampiri-pandrina dia rehefa vita ny nampiri-fandrina dia nandohalika Jesosy nanina hoe izy nandohalika izy dia mivavaka dia ahoana mivavaka nataony ao ary za manao dia nareo mamerina n'le vavaka akipy maso aingana dia averina izay teneniko ray malalo misaotra anao no ny torimaso mamy nomenao ampio mba miaino aneo ataovy tonga mpanampy ny hafa ampifaliana amen vita rehefa avy mivavaka Jesosy rakizy dia nanontany aneny izy hoe neny ina ny azoko atao dia manampy aneny izy manao raharaha ao an-trano avy nampirina fandrina izy dia nanampy aneny izy ny sasa nanasa tare no manasa ny tarehany dia efa nanampy aneny izy izay dia ainy manasa tanana efa nanampy aneny izy ainy manasa tongotra efa nanampy aneny izy dia Jesosy koa mahay manampy ny olona rehetrarehetra
dia ny zazakely koa zany a mahay manampy anneniny dia jesosy koa raka izy a tsara fanampy izy a fa tsy mba masika izy rehefa miteny amin'olona tsy manao an'izao izy hoe avelao tsy manao an'izany izy fa tsara fanahy jesosy a tia manampy ny olona rehetrarehetra izay miaraka aminy atsangano hoe ny tanany zaza manony zay tia manampy ny hafa ihany koa ambony tsara hoe ny tanany bravo mahay manampy ny olona rehetra koa ireo zaza minony ireo manomboka androany zany ireo dia mahay manampy anneny tsy mitomanimany efa manampy anneny koa zany ohatra nataon'i jesosy mahay manasa tare ohatra ny nataon'i jesosy fa manampy anneny zany dia mahay mankatoy ihany koa any dada manomboka androany zany zaza minono mahay manampy ny hafa zay zany eny ary zay zany lesitsika androany toy ny izantsika indray amin'ny heriny fa mino fa mamamerina miaraka amineny indray tsika mianatra ny soratra masina miaraka amin'ny dada sineny ao an-trano dia mametraka veloma mafinaritra ao any ankizy indray dia amin'ny heriny indray mbola mihaino lesona dia mianatra tsara dia mahay manampy any dada sineny tsara eny ary andao ary tsika anao velomy satria vita ny lesona ao ary isa 2 3 veloma veloma amin'ny herindray veloma veloma amin'ny herindray veloma tompoko dia samy ary endry tsara mandritra nyity sabaty dia mirary sabata mahafinaritra ho an'ny ankizy rehetrarehetra amen ny voalohateny raka izy dia faly miarahabanareo ny tenako tratra ity taona vaovao ity ho taom-pitahiana aray-pahombiazana sy hanovozana fahalalana tsara ho an'i jesosy ho anao ane ity taona ity andeha iarahantsika mamerina eto ny lohahevitra voalohany amin'ity 3 volana ity izay manao hoe ilay trano avo be voalohany indrindra ilay trano avo be voalohany indrindra ny andalan-teny fitadidy dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 10:7 sy ny 5:7 manao hoe tsy mizahatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy no akasitrahany asan'ny apôstôly 10:7 sy ny 5:7 andeha hoe rahantsika mamerina tsy mizahatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy no akasitrahany asan'ny apôstôly 10:7 sy ny 5:7 rehefa tapitra rakizy ny safitrano dia nitsodrano an'ny hoasy ny fianakaviany Andriamanitra mba hiamaro sy hitombo ary hiparitaka manerana ny tany ary tatioariana dia tanteraka tokoa izany satria dia niamaro ny olona tetỳ ambony tany indrisy anefa nampalahelo fa arakaraka ny nahamaro ny olona dia nanomboka tsy nahatoky intsony ny tenin'Andriamanitra indray ny olombelona ka dia nirahina hanangana trano avo be maninona sisy nareo manakatry ny lanitra satria nahoana inona ny antony tonga ny zareo anao an'izay ny antony dia izao satria hony ahafahan'izy ireo indray miaro ny tenan'izy ireo raha toka mbola manao safidrano indray Andriamanitra izany rehetra izany dia midika tsy finoana an'Andriamanitra rehefa nahita an'izany Andriamanitra dia nalahelo izy rehefa nalahelo izy
satria te hikarakara mafy an'retomponiny reto izy dia tsy maintsy nitady vahaolana izy rakizy a mba amahana zany zava-doza izay hitarika tsy finoana be diaibe an'Andriamanitra izany dia ny vahaolana hitan'Andriamanitra dia ny fampifangaroana ny fiteny. Talohan'izao mantsy dia mbola anankiray ihany ny fiteny teto ambony tany, fa rehefa tamin'ny fotoana izay nanaovana n'ity trano avo be ity a dia nampifangaroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona, ka raha zavatra hafa no angatahan'ny olona anankiray dia zavatra hafa ny tonga tany aminy, dia nanomboka nikorotana izany a satria tsy nitovy intsony a ny fiteny. Ka ireo izay nitovy fiteny a dia nandeha nitambatambatra niaraka, ary izay tovy fiteny hafa koa dia niaraka, dia taorianan'izay zany a dia lasa betsaka ny fiteny a teto ambonin'ny tany. Nanoloan'izany fahasamihafana izany anefa dia mbola vonona mandrakariva Andriamanitra hikarakara antsika zanak'olombelona. Inona ireny lesona tiany Jesosy ampitaina amintsika tamin'izany tantaran'ilay trano avo be voalohany indrindra izany dia izao: na dia eo aza rakizy ny fahasamihafana eo amin'ny fiteny, mety eo amin'ny volon-koditra, mety eo amin'ny fiaviana, dia sitrak'Andriamanitra indrindra ny karakara antsika, ary sitrany koa tsika hifampikarakara sy hifampihevitra. Ary raha manao izany asa masina izany tsika dia tiany any anaovantsika izany ampitiavana. Ka ho santatry ity taona vaovao ity izany dia ankizy izay tsy mizata havan'olona ny ankizy kely fa hifampikarakara mandrakariva ao amin'i Jesosy. Ka dia ny tompo hitanao ho tanteraka aminao anie izany toetra sy fahazarana mahafinaritra izany. Dia izay indray ny androany mametraka amin'ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma ny namanao Janine. Miarabantsika tanora zandry indray ary, sady miarabantsika ihany koa nahatratra ny taona vaovao. Mino afa hitondra fitahiana sy fahazotoana ho antsika indray ity taona vaovao ity. 3 volana vaovao indray no misokatra eo anoloantsika, ary lesona vaovao, lesona voalohany ihany koa no nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Tadidinareo ve ny lohateny? Eny ary inoko fa tena nianatra tsara daholo dia andaontsika hiaraka amerina. Fifanakalozana fanomezana lehibe. Fifanakalozana fanomezana lehibe. Andeha ataontsika indray aran-tsianjery. Anankoroa tsianjerintsika, ary efa hitantsika sady ao anatin'io tsianjery io ilay fifanakalozana. Inona ny natolotr'Andriamanitra ary inona ny tokony atolontsika? Andeha rahantsika arilay tsianjery voalohany aloha. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:9. Tsianjery faharoa: koa aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Hebreo 7:5. Efa hitantsika sahady ilay fifanakalozana ao anatin'izay tsianjery izay. Na raha lazaintsika amin'ny teny vazaha amin'ny teny frantsay dia hoe échange de cadeau. Mino fa nanao an'izany isika tao anatin'iny fety iny. Fa izao tokoa ny fanontaniana mipetraka isan'andro dia hoe inona ny cadeau voarainao? Inona ny fanomezana voarainao? Dia faly ery mitanisa hoe za nahazo an'izao dia nahazo an'izao dia nahazo an'izao. Dia apetraka amin'ny fanontaniana hoe ary inona ny mba nomenao? Faly mandray fotsiny ve isika sa mba manome ihany koa? Fa Andriamanitra dia nanome antsika ny fanomezana tsara indrindra sy lehibe indrindra, ary fanomezana sarobidy indrindra izay tsy takatry ny sain'izao tontolo izao mihitsy. Jesosy ilay zanany lahatokana dia natolony ho famonjena antsika, ary ny ainy mihitsiny no nafoiny ho fanomezana lehibe ho antsika.
fitiavana ane izany ary lehibe loatra izany. Ny zavatra mba angatan'Andriamanitra amintsika dia ny andraisantsika fotsiny izany fanomezana izany ary ny anolorantsika ny fotsika ho anazy. Amin'ny alalan'izany no ahatonga antsika indray ho zanak'Andriamanitra, ho zanan'lahy sy zanavavy, ho piraita-po amin'ny Kristy. Rehefa atolontsika azy isan'andro ny fotsika dia toy nyreny hoe manao fifanakalozana fanomezana isika sy Andriamanitra. Raisiny izany fanomezana kely dia kely izany, tsisy dikany raha mita amin'ny fanomezana izay nomeny kanefa ny raisiny izany. Izany ny atao hoe fahasoavana, tsy mendrika atsika izay olona ratsy mpanota akory ny fanomezana omeny dia nefany dia atolony atsika izany fahasoavan'Andriamanitra lehibe izany. Dia fanontaniana indray ary no apetrako amintsika tanora, vonona ve ianao handray an'ilay fanomezana ary hanolotra ny fanomezana kely izay avy any aminao dia ny fonao sy ny fiainanao manontolo izany? Mino aho fa nanapa-kevitra ho amin'izany isika tsirairay nandritry ny herinandro iny. Izay indray arany amin'ny lesona iny dia mianara lesona tsara foana. Mandra-piona indray eo. Amin'ny fifaliana indray ny ara-banany mantoanto rehetra natratra izao taona vaovao izao indray. Amin'ity telo volana ity dia toy izao indray ny lesontsika mantoanto mandritra ny telo volana. Dia maniry ianao sahady etỳ am-piandohana mba zoto hianatra hiaraka aminay ny tenin'Andriamanitra. Lesona voalohany arintsika androany, miaina tahaka ny mpon'ny lanitra. Izay ny lohateniny ianarantsika nandritra ny herinandro iny. Tsy enjery dia hitantsika eo amin'ny Jaona 13:7 sy 5:30 izay manao toy izao hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny itiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Izany no fantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Araka ny mahazatra antsika dia misy ny tantara izay iarahantsika. Sarotra fenina izay ny lohatenin'ny tantara izay iarahantsika amin'ity anio ity. Tantarana tovolahy iray Ernesta ny anarany. Any amin'ny firenena misy an'izy ireo dia tsy maintsy manao fanompoana miaramila rehefa feno 20 taona ny tovolahy anankiray. Dia voantso hanao izany fanompoana izany i Ernesta teo amin'ny tany misy azy. Ny ampapitaona betsaka indrindra lanina any amin'ny fanaovana miaramila dia ny asa fambolena. Dia nazoto ny asa i Ernesta tany amin'ny fanompoana izay nataony. Dia izao anefany rehefa tonga ny sabata dia niteny Ernesta fa tsy afaka ny asa izy rehefa sabata. Fotoana fidinjana ny vokatra tamin'izay fotoana izay ary ny lieutenant izay nangatahany Ernesta dia tsy nanaiky izy fa tsy maintsy miasa rehefa sabotsy fa tsy misy an'izany. Dia lasa izy nitatitra tany amin'ny kolonely izay hoe ny ambony grady kokoa noho izy dia niteny taminy fa misy tovolahy tsy mety miasa ato rehefa sabotsy. Dia nangataka i Ernesta tamin'ilay kolonely hoe nanazava izy hoe Andriamatoa kolonely araka ny voalazan'ny Baiboly dia andro fitsaharana ny sabata. Masina ho an'Andriamanitra izany natokana hiankohofana sy antsoina ny anaran'ny masina izany. Dia tezitra ilay kolonely ary nanome baiko an'i Ernesta izy mba hanao fanambarana tsoratra izany hevitra n'izany. Teny soratan'i Ernesta fa manaiky izy ny ankatoa ny baiko kanefa ny kosa ny sabata dia mangataka izy mba ho afaka hitsahatra amin'izany sabata izany. Rehefa namaky ilay fanambarana ary ny kolonely dia tezitra izy ary nanapa-kevitra izy ny hanome lesona ho an'i Ernesta. Ka izao ny lesona izay nataony hoe rehefa miverina avy any an-tsany miaramila rehetra amin'ny fotoana sabata izay tsy nandehanan'i Ernesta ny asa io dia nyvoriny miaramila rehetra dia niteneniny hoe ry tovolahy, jereo inge ty miaramila ity tsy niasa izy androany, mihevitra ve nareo fa tokony omena hanina izy. Tamin'izay dia niteny daholo ny
ireo namany Ernesta miaramila niaraka tamin'ny Ernesta hoe merika ny omena hanina izy tompoko satria Ernesta dia nazoto ny asa ary miasa mafy a nandrisy ny herinandro izay nesany indraindray ary izy dia miasa mihoatra noho ny asa vitanay ka mendrika omena hanina re izy zendana le kolonely a ary tezitra mafy mihitsiny dia mba anehoan'ny fahefany teo anatrehan'irety miaramila ireto a dia nyteny izy hoe ampidiriko amponja ianao a mandritry ny fitotoana niakatra ny raharaha nampiakarina tany amin'ny manam-boninahitra ambonimbony kokoa ny raharaha ary rehefa natao ny fanadihadiana rehetra ny vorony komity manam-boninahitra dia natao ny fanadihadiana rehetra momba ny Ernesta dia samy miteny rehetra fa tsy manatsy ny Ernesta ary olona tena manompo tokoa amin'ny mamiaramila azy i Ernesta noho ny fidiran'Andriamanitra tsehatra dia tsy niara-ny famaizana entitra i Ernesta ary nahazo cadeau ary izy avy amin'ireo manam-boninahitra ireo ny amin'ny fijoroany ho vavolombelona ho an'Andriamanitra. Ry mantoanto, tsy mora lalandavana mijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Matetika ny fijoroana vavolombelona dia mitondra antsika ho amin'ny soa, fa matetika kosa nefany dia indraindray ary mety hamoizantsika izay rehetra hananantsika rehetra. Ahoana ry izy ny Baiboly momba ny fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona ho an'Andriamanitra dia tsy araky ny eritreretintsika hoe zavatra goavana be ao anatin'ny toe-javatra goavana be eny mety fijoroana vavolombelona tokoa izay fa manomboka amin'ny zavatra madinika indrindra ny fijoroana vavolombelona. Matoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be izay ilay voalazan'ny Matio. Raha ny fampahoriana sy ny famonoana ny tena no azony satana atao dia ilay fiainana voafina amin'ny Kristy kosa dia tsy azony kasiana velively eo anatrehan'ny fijoroana izay ataontsika. Ao amin'ny lesontsika ao dia misy tantarana tovolahy anankiray atao hoe Onesimosy. Ny dikan'ny Onesimosy dia hoe mahasoa. Onesimosy dia babo tany amin'ny tompony anankiray dia nandeha nitsoaka io Onesimosy io ary rehefa tany am-pitsoahana tany izy no tafahona tamin'ny Paoly dia naverin'ny Paoly naseny Paoly niverina tany amin'ny tompony indray izy ary niteny Paoly fa iny ilay niverina tsy mahasoa fa efa lasa mahasoa izy ankehitriny. Mety mahatsapa ianao fa tsy midika inona loatra izay lazainao na ny zavatra ataonao saingy rehefa mandray ny fahasoavan'Andriamanitra kosa ianao ry mantoanto namako rehefa mandray an' Jesosy ao am-ponao ianao dia manandanja ny zavatra ataonao sy lazainao ny amin'ilay nanavitra anao dia Jesosy izany. Tsara ho tadidiana ny avy amin'io tantaran'ny Onesimosy io fa tsy fantatrao ny tombam-bidin'ny fijoroana ho vavolombelona raha tsy aty aoriana. Amin'izao fotoana izao dia mety mijoro ianao fa tsy fantatrao fa any aoriana any dia ho hita taratra ny fijoroana ho vavolombelona. Raha mifanohitra amin'izay ihany koa raha tsy mijoro ianao ankehitriny dia ho hita taratra ao aoriana ao ny tsy fijoroana ho vavolombelona ihany koa. Ny tsiron'ny fanasana voalaza fa isika dia fanasan'ny tany ary ny jiro izy ny hazavana izay atao eny tampon-tendrombohitra dia hazava mandrakariva. Ho hita ny manodidina ao anaty aizana. Ny tsiron'ny fanasana izay hery lehibe amin'ny kristianina dia ny fitiavan'i Kristy voarakotra ao am-po sy ny fahamarinan'i Jesosy mamonto ny fiainana. Rehefa Kristina ao anatintsika ao ry mantoanto namako dia tsy haintsika ny mitoe-poana ka tsy hampita izany fahazavana izany amin'ny hafa. Koa ankehitriny ary ry mantoanto raiso Jesosy ilay fahazavana raiso ny fahazavana avy aminy mba hitaratra ho an'ireo manodidina anao ny fahazavana izay raisinao avy any ambony dia mirary ny mantoanto rehetra ho mahatoky ka hijoro vavolombelona mandrakariva na amin'ny kely na amin'ny lehibe na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Mirary ny soa rehetra ho an'ny mantoanto ary dia veloma indray.
dia endrika tena falifaly no iarabana ny tanora namana rehetra mpiara-mianatra ny tenyandriamanitra amin'ity sabata ity koa satria izao ihany koa sika vao tafahoana dia tsy tara fa tena ao anatiny faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ary miarabantsika rehetra tratry ny taona vaovao ihany koa dia tsy hitako hoe inona ny fomba iarabana fa dia manoroka mamy ampitiavana ho antsika rehetra indrindra ny zatovo namana isany mandritra ny telo volana ty zany ny cadeau ty ny fanomezana tolotra ao antsika ary Andriamanitra mihitsy ny manolotra azy mandritra ny telo volana amin'ity taona vaovao ty dia manana loha hevitra mahafinaritra isika vato fehizoro mampiray zay ny loha hevitra lehibe mandritra ny telo volana voalohany amin'ity taona ity vato fehizoro mampiray izay miresaka an' Jesosy miresaka ny tenin'Andriamanitra izay mampiray antsika avokoa ireo rehetra ireo ary mampiray antsika rehetra ihany koa mba hatonga antsika ho iray ho vahoaka ny lanitra tsy ho ela ho amin'ity voalohany ity ary dia manana lohateny anankiray tena sarobidy isika izay iarahantsika mamerina dia ilay nampitondraina lohateny hoe ilay afatra velona ao amin'ny jaona toko voalohany andiny voalohany no misy ny andin'ny fototra sy ny tantara mihitsy izay miresaka an'izany hoe afatra velona izany toy izao no vaky ny teny jaona toko voalohany andin'ny voalohany satria ity no andin'ny fototra manao toy izao minaran'i Jesosy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra tamin'ny voalohany dia zany no zavatra nitranga ny teny Andriamanitra ary io teny io dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra dia rehefa mamaky ny toy ny teny moa tsika dia miresaka mahakasika an'i Jesosy ilay teny tonga nofo izy io izay tao manantitrantitra sy manambara fa io Jesosy io dia tena Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra rehefa miteny ny olona anankiray dia izy mihitsy izay ilay ny teny fa tsy hoe tsy za iny fa matoa ianao ny teny dia teninao iny ary zay zany anisany anankiray anam-porofona fa Andriamanitra Jesosy satria izy no teny izy no nahariana ny zavatra rehetra ovakitsika eo izay andinin'izay rehefa aveo fa ny tsara ho fantatritsika mahakasika ity ilay hoe afatra velona ity dia izao tian'Andriamanitra ny aneho azy amin'ny alalan'i Jesosy asehony amin'ireo voary mantolo ny anjely ny zavaboary rehetra fa Andriamanitra Jesosy ary fitiavana Andriamanitra ity zao tontolo zao kely ity dia toy ny boky anankiray mivelatra izay nanehoan'Andriamanitra fa feno fahasoavana izy feno fitiavana manavitra izy dia izay no anoizantsika mivaky teny ao amin'ity jaona toko voalohany andiny voalohany ity manao hoe izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary rehetra izao na dia ray aza tsy nisy nahariana ny zavatra rehetra na dia ray aza raha toa ka tsy teo Jesosy raha toa ka tsy teo ilay teny ity andiny ity zany dia entina milaza sy anizingizina na namafisana antsika fa Andriamanitra Jesosy ary afaka manao zavatra eo amin'ny fiainanao Jesosy ny tenin'Andriamanitra ilay teny tonga nofo izay baiboly ankehitriny afaka manova zavatra eto zany dia anao fampiarana sady isika aza dia ianao foana no miteny aza dia ianao foana no miresaka faoka ny tenin'Andriamanitra hiteny ao amin'ny tokantranontsika eo amin'ny fiainantsika asio fotoana hitenenan'Andriamanitra atsika ekena hoe mianatra ianao miasa ianao marobe ny adidy mety ataonao fa manoro-hevitra anao manana fotoana vakiny baiboly asio fiten'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria ny tenin'Andriamanitra ny fahazavana amin'izao vanim-potoana maizina izao mila ny fahazavana isika dia Jesosy na koa ny tenin'Andriamanitra satria memaizina loatra izao tontolo izao koa dia manao antso amintsika raha tiatsika ny handeha amin'ny mazava ry tanora namako dia aoka mba
isy fotoana ary anjaka eo amin'ny fandaram-potoanantsika ny tenin'andriamanitra na ny baiboly. Izay zany anisan'ny fiaingana vaovao amin'izao taona vaovao zao any an-tanànantsika. Raha hatramin'izay ianao isaky ny makany am-piangonana ihany vao mamaky ny tenin'andriamanitra, isaky ny matsiaro ihany vao mianatra ny tenin'andriamanitra, amin'izao sisa izao feno tenin'andriamanitra ny fiainanao, ilay teny tonga nofo aoka hiteny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia hanova zavatra eo amin'ny fiainantsika izany. Izay fampiarana, izay fanandramana, fanentanana natolotra ao antsika rehetra. Ka dia mirary soa indrindra ny tanora namako ary manome fotoanantsika ao manaraka. Mandra-piresaka indray ary. Efa nahazo ny anjarany izay ny ankizy ny tanora ihany koa dia aza malahelo isika lehibe sy ny tanora zokiny fa dia tonga eo amin'ny anjarantsika indray zany izao. Fa mialohan'izay aloha dia andeha ataontsika ny hira 420 hira 420 mitondra ny lohateny hoe jiro mazava. Mazava eo andalauteny ny teninao iray andanitra ny talikany diny olombeny ho ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny fahazavany sy anambary zao ny heliny fandrika maro no mivelatreny andalana izany avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampielikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny miarabanao tanora zokony namako nahatratran'izao taona vaovao zao maniry ho anao sy ny ankonanao hoe ho taona anjakany ny fanatrehan'Andriamanitra anie ity taona ity ary ho feno ny fitahinany ny fiainanao sy ireo izay tianao ary Andriamanitra koa hitahiry anareo ho ao aminy dia taona zany izay ampanakaiky asa ianao misimisy kokoa amin'Andriamanitra ny ity taona 2024 ity. Dia fifaliana mandrakariva ihany koa hatrany ny arabanao tratry ny sabata masin'Andriamanitra dia mbola arabaiko ihany koa nefany tonga amin'izao telo volana vaovao voalohany izao indray dia iamanakaiky an'i Kristy hatrany ane zase ianao amin'ny fiaraha-mianatra izay ataontsika. Loha hevitra voalohany tokoa dia ao anatin'ny telo volana manao hoe ny bokin'ny Romanina ity dia manao hoe ny herin'ny filazantsara. Ny herin'ny filazantsara lesona mafonja ary tena manandanja satria ny bokin'ny Romanina no ianarantsika ao anatin'izao telo volana voalohany izao dia ny Romanina toko voalohany no andalatsoratra masina fototra izay antiniantsika tao anatin'ity herinandro ity fa izao ary andeha mba samy amerina ny tsenjery samy efa nisafidiany hoe zasenao tanora zokiny namako ao ve eny ary andeha iara-mitina izay ny rahantsika nianatra tao anatin'izay hoe ny herin'ny filazantsara izay. Ireo zanak'Israely fa izay araka ny hitantsika tao amin'ny lesona dia ny andro fatratra ny Mesia
mba anafaka azy ireo amin'ny fahoriana izay mianjady taminy dia velo taraina tamin'andriamanitra izy ireo ary to tsy mahandry dia nilazana ary zareo fa ny marina no velon'ny finoana. Dia zasenao koa zany mandray lesona ao anatin'izany ry namako hoe ho avy ny mpamonjy atsika fa tsy tokony anana iay isika andeha anana finoana andeha hiazona ny finoana mipaharetana fa ho avy izy ary ho avy marina tahaka azy tonga tamin'izany fotoan'izany satria tonga tokoa ny mesia araky ny tantarain'ny baiboly sy efa fantatritsika ka hiditra antsehatra amin'izay sedraintsika amin'ny fiainantsika. Dia satria ny bokin'ny Romanina milaza fa amin'Andriamanitra ny fampihavanana dia ny fahafatesan'i Jesosy izay manamarina manavitra ny nampihavana antsika tamin'Andriamanitra dia mandray antsika ho isan'ny ankonany izany Andriamanitra toy ny zanany malala ary akaiky dia akaiky antsika tokoa izy ankehitriny satria mitoetra ao anatin'ny mpino amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ny Romanina 9:9 dia izy izay mitoetra amintsika izany dia mazava ho azy fa miditra antsehatra amin'izay rehetra momba antsika ihany koa. Dia izany anie no mitahiry asa ianao ry namako hoe satria izy ny nampihavana antsika taminy ary izany anie no fitiavany asa ianao hoe ka aoka tsy ho adiny antsika mihitsy fa Andriamanitra dia fitiavana ary ho avy izy hiditra antsehatra amin'ny fiainantsika ary ho avy ihany koa izy amin'ny fotoana izay hiavian'i Kristy akantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka tokony hotazomitsika izany hoe Andriamanitra fitiavana izany. Dia izao ihany koa no lazainy lesona tamintsika hoe tokony hanambarana izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'izao tontolo izao zasenao tahaka ny hoe fanafody fanafana izay karohany rehetra zany fiaviany fitiavan'Andriamanitra izany dia mba tsy ho menatra isika fa Kristy zany hoe tsy menatra ho azy manao hoe dia mba hizara hanambara amin'ny hafa izany fitiavan'Andriamanitra izany koa ka Kristy no ivo amin'izay fotoan'izay ary izy no isintona ny rehetra ho eo aminy. Dia zasenao izay manambara zasenao koa manantona dia araky ny anantonantsika ny ivo dia Kristy no ifanantonantsika koa amin'izay fotoan'izay ka manjary lasa miray fosaina isika ary miray fitiavana dia mitombo amin'ny fanafana ny Kristy sy ny toetrany ka Kristy ilay filazantsara ary herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao izany filazantsara dia Kristy izany ka izany ndeha atao an-tsaina foana ry namako. Dia Andriamanitra no apetratsika amin'izay fotoan'izay lola harany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao eo amin'ny fiainantsika fa tsy hanisy zavatra hafa isika manjary lasa ho sampy eo alohan'Andriamanitra fa Kristy raha tonga tety an-tany dia nanome ohatra ho an'izao tontolo izao ny amin'izany fahatanterahan'ny olombelona rehefa miray amin'Andriamanitra arak'izany resantsika izany ka andeha izany zasenao hoe iray amin'ny Kristy ilay ivo ary ianao azo lola harany eo amin'ny fiainantsika anana firaisana amintsika samy isika koa isika amin'izay fotoan'izay ka tsy hifanavakavaka dia ho tanteraka ao amin'Andriamanitra isika ary samy andray ny herin'ny filazantsara. Andriamanitra ny hitahiry tokoa asa ianao ao aminy hitahiry atsika mba ho iray aminy ary isika ao anatin'izay dia hiandry azy amin'ny mpinoana ny fidirany an-tsehatra hiandry ny fiavian'i Kristy fanondroany amin'ny mpinoana ihany koa ary tsy hanisy sampy ho eo alohan'Andriamanitra tsy hanavakavaka ihany koa satria iray fosaina amin'ny samyntsika samy isika fa indrindra hiazona ny herin'ny filazantsara dia Kristy ilay tonga ilay ho avy ihany koa hamonjy ary efa mpamonjy atsika raha teo. Mirary sabata feno fifaliana ary fitahiana ho anao ry tanora sokiny namako ary mirary ihany koa hoe mba hitondra fitombona amin'ny Kristy hatrany ny fiarahantsika mianatra ho amin'ny herinandro ihany koa mandra-piona indray. Manolotra ny fiarabana sy ny firalentso anao zay ry mpiaramianatra namana manaraka indray izao fandarana izao ary tsy adinany koa ny miaraba anao natratra ny taona vaovao raika am'roapolo sy 2000 ny tompo any androtsaka fitahina mananambo antsika rehetra ka ampitombo antsika amin'ny fahalalana ampitombo antsika amin'ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany koa ity taona vaovao ity. Amin'ny mahavaovao ny taona dia vaovao ihany koa ny loha hevitra izay manjinitsika eto amin'ity 3 volana ity ary ao anatin'ny herinandro voalohany indrindra isika amin'ilay loha hevitra lehibe manao hoe ampionony ny oloko. Ny lohateny ny fiaramianatra izay nataontsika nandritra ny herinandro iny dia ny hoe adino ny zanak'Israely
ny mahavahoaka an'andriamanitra azy, adino ny Israely ny mahavahoaka an'andriamanitra azy. Ary ny andininy nataontsika ho fitadidana etran'izany herinandro zany dia ny Isaia toko voalohany ny andininy 20. Isaia toko voalohany ka ny andininy 20 manao hoe avy ary fandahatra isika ho Jehova, na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho tahaka ny volon'ondry, ho tahaka ny oram-panala, ana dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany ka ny andininy 20. Mino fa isan'ny boky tena mahalinanao, ankafizinao ny boky ny Isaia, ary tombontsoa lehibe ho antsika ny hianatra n'izany boky zany mandritra nyity 3 volana ity. Meloha ny isotsika amin'izay fijerena ny herinandro voalohany izay aza dia fifaliana ho anay ny manasanao, andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra tompo noho ny fitahina sesehena zay arotsakao, misaotra noho ny amin'ny taona vaovao zay nomenao ho tombonandro anay ahafahanay manonitra reo mbola tsy efanay tamin'ny lasa. Misaotra noho ny amin'ny lohahevitra vaovao zay anasana ianao ihany koa, sady anasanao anay hiaraka hianatra ny teninao sy hamantatra ny sitraponao. Misaotra noho ny amin'ny fitarian-dalana be amin'ny fanahinao ka na dia maro aza reo zava-mahaliana sy mahasarika amin'izao ora izao, dia no taominao zahay ka indro vory eto hianatra ny teninao. Mamelany elokay ary aoka ho fantatra izay tena tianao ambara amin'ny alalan'izany dinidinika izany. Angatanay ny vavaka noho ny minaran'i Jesosy, amen. Adin'ny Israely ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy. Indray mandeha nahita omby-tsarety niaraka tamin'ireo zanako kely, dia nandeha namakivaky ny arabe ty omby-tsarety ty ny zavatra nahatalanjona sy nagaga dia misy gisa maromaro ao anatin'izany sarety zany. Ary ny mbola tena nahatalanjona nay mianakavy kely ihany koa aza dia tsy nisy nandroaka ireo omby ireo, fa avy any an-tsaha dia nitarika ny sarety feno gisa, niditra amin'ny elakelan'ny trano anankiray ary dia namonjy ny tokotany, ny vavahady, niditra ato anatin'izany tanàna izany. Dia nitolagaga ny zanako hoe jereo anery dady, jereo fa tsy misy mandroaka ilay omby fa hainy tsy anjery, efa fantany ny lalana mody. Dray mandeha ihany koa nisy zazalahy kely anankiray izay very tao anatin'ny toerana fividianana zavatra midadasika anankiray, reny antsointsika hoe grande surface ireny. Dia tsy hitan'ity zazalahy kely ity ny reniny, ary dia nitomany izy nitady an'izany reniny zany fa tafasaraka tamin'ny reniny. Ny zavatra zao tonga dia izao, amin'ireo olona narivony izay nifamoivoy tao amin'io toeram-pividianan-javatra io raha toa ka nipoitra ny reniny dia inona fa fantatry ity tovolahy kely ity amin'ireo olona maro be ireo hoe ity i neny na ity i maman. Ary mpiara-mianatra namana, izany indrindra no sary asehon'Andriamanitra raha vao manokatra ny toko voalohany amin'ny boky ny Isaia sika, ka ilazany fa tsy mba tahaka an'izany ny vahoaka ny Israely, satria nanadino ny andriamaniny izy ireo. Mampalahelo zany toe-javatra izany. Raha mamaky ny Isaia toko voalohany ny andininy 2 sy ny andininy 7 sika dia zao ny voalaza: mandrenesa ry lanitra ary menory tany, fa Jehova no miteny hoe efa nitaiza sy nahalehibe zaza kanjo niodina tamiko ireo. Ny omby mahalala ny tompony ary ny boriky ny finanam-belon'ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Tsy hoe mampitany olony amin'ny biby Andriamanitra, tsy hoe manambany mampietry azy izy, fa ty ampieritreritra kosa ny amin'izany zavatra tokony hanatsoahana lesona eo amin'ny fiainany zava-mananaina izany. Ny oloko tsy misy saina, manadino ny andriamaniny. Io vahoaka hebreo io no vahoaka notahina sy nambinina indrindra, ary nasain'Andriamanitra mba ilaza fa tsara izy any amin'ireo firenena manodidina azy. Kanjo ry zareo indray no nanadino zay Andriamanitra lehibe sy Andriamanitra mendrikaja izay. Rehefa mijery ny boky ny Isaia sika sy ny drafiny dia hitantsika fa misy teny maro tsy hay adinoina ao anatin'izany boky zany. Boky manan-karena hevitra ny boky ny Isaia, boky feno fanantenana, ary boky misy teny fikasana ihany koa.
raha jery ny toko fahafito ohatra isika ny andininy fa 410 amin'ny bokyny Isaia dia izao ny voalaza ary noho izany dia ny tompo no hanome famantaranao anareo indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Emanuela. Ry mpiara-mianatra namana, zavatra tsy mbola nisy ary tsy takatry ny siansa izany toe-javatra izany kanefa hitranga izany Virjiny hanananaka izany amin'ny alalan'ny fanambarana izay nataony Isaia. Ao amin'ny toko 7:5 dia misy fanambarana ihany koa zay tsy manam-paharoa miresaka ny fahateran'i Jesosy zay hanapaka ary ho mpanolontsaina mahagaga Andriamanitra mahery nampanantenain'ny lanitra ho antsika. Torak'izany ry amin'ny toko 7 sy ny toko 7:15 rehefa miresaka indray ny fanasitranana entin'ireo diakapoka teo amin'i Jesosy izany boky izany. Fantaro fa 50 taona ny aloha no efa nanambaran'ny bokyny Isaia ny Kirosy Persianina ilay mpanjaka lehibe zay nandresan'ny Babilôna ary amin'ny Isaia toko 470 ka ny andininy fa 720. Miresaka ihany koa ny mombamomba ny mpanoratra ny toko voalohany amin'ny bokyny Isaia. Iza moa Isaia, iza ny anaran'ny dadany, voalaza fa zanaky Amoza izy. Ahoana ny fomba nahazon'ny hafatra, inona ny ventikevitra tena resahiny eo amin'izany bokiny zany, dia tsy inona fa ny momba ny Joda sy Jerosalema sy ny hafatra zay nampitondraina ho azy ireo. Fotoana zay nivalapatra tamina fanjakana efatra ny fandimby no nanoran'ny tany Isaia n'izany bokiny izany. Rehefa jerentsika ny bokyny Isaia ao amin'ny andininy 2 dia miantso Andriamanitra manao hoe mandrenesa ry lanitra. Tsy hoe matakajavatra akory ny lanitra na ny tany ka mahazo zay zavatra tiana ho resahina, fa fanamafisan'Andriamanitra ny fanambarany izany. Tamin'ny andron'ireo mpanjaka tany Prosoria mantsy dia rehefa hanao fanarana politika izy ireo dia miantso an'ireo andriamaniny mba hanatrika ho vavolombelony zany fifanarahana hifanaovana izany. Fa Andriamanitra eto dia miantso ny lanitra sy ny tany. Efa tsy vaovao amintsika io fanambarana io fa efa hitantsika any amin'ny Deutéronomie toko 4:4, hitantsika ihany koa any amin'ny toko 7 ny Deutéronomie ka ny andininy fa 7:20. Andriamanitra miantso ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona. Ary ny tiana ho resahana amin'izany dia hoe manamafy orina ilay fanambaran'Andriamanitra ny amin'ny fitalanjona ny amin'ity vahoaka zay variana ny odina ka manadino ny andriamaniny ity, na dia teo aza reo fitahina sesehena zay nataony tamin'izy ireo. Rehefa manohy ny vaky teny isika manomboka ry amin'ny 10 sy ny 7 ny amin'io Isaia toko voalohany io dia mahita fa Andriamanitra manao faninina mafy ny vahoakany momba ny fanatitra, ary toa ohatrany hoe bedy zany reto vahoakan'Andriamanitra reto mikasika izany. Ny fantanina mipetraka dia izao, iza moa no niantso ny vahoakan'ny Israely hanao fanatitra? Valiny Andriamanitra. Andriamanitra ny niantso azy ireo, kanefa dia mahagaga fa ambarany eto fa fanompopoavahana zay pokaty, izany fanompopoavahana zay entin'izy ireo izany. Ny zavatra tiana ho fantatritsika dia izao, na tonga an'Andriamanitra nanome tsiny nanakihana ny fanompopoavahana ataon'ny vahoakany dia feno ranon'olona ireo tanana nanolotra ny fanatitra sy nasandratra tamin'ny-bavaka tamin'izany fotoana izany. Zany hoe meloka no ny herisetra sy ny fampahoriana ny hafa ny vahoaka, kanefa dia ny hevitra ny tena no ankasitrana ihany manoloana ny fanaovana fanatitra teo amin'ny fanompopoavahana zay nampianan'Andriamanitra. Efa hitantsika ny amin'ny Levitikos toko voalohany hatrany amin'ny toko 4:40 io fampianaran'Andriamanitra ny vahoakany hanao fanatitra io. Kanefa ny olana dia izao, feno fiatsaram-belatsiny fony izy ireo, ka dia fanompopoavahana pokaty ny nandraisan'Andriamanitra io fanompopoavahana zay nentiny izy ireo nankalazana an'Andriamanitra io. Manoloana izany tsy mitaza-potsiny Andriamanitra, fa miantso ny vahoakany izy. Raha mijery ny andininy 7:20 amin'ny Isaia toko voalohany isika dia hoy ny vaky teny hoe avia ry fandahatra isika hoy Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Izany ny fanambaran'Andriamanitra, antso avo alefany amin'ny vahoakany. Vonina hamela heloko Andriamanitra, ary zany no vaovao mahafaly izay tian'Andriamanitra
ho fantatritsika tsirairay avy mametraka safidy eo an'lohantsika izy eo amin'ny andiny fahasemben'ny folo amin'ny isay ataoko voalohany dia hoy izy hoe raha ohatra ka mankatoy ianareo a dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany fa ny andin'ny faharoapolo fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo dia ho lanin'ny sabatra fa nivavan'i Jehova no efa nyteny ry mpiara-mianatra namana manao safidy sika androany miantso atsika Andriamanitra iza no oakentsika lay mankato hihinana ny vokatsoa amin'ny tany ve sa lay miodina ka ho aningan'ny sabatra ao amin'isay atoko fahadimy dia manao iram-pitiavana ho an'ny vahoakany Andriamanitra ka manohatra ny Israely amin'ny tany mboloboka zay nokarakaraina nasiana zezika no avaina ary naneo mpitiavana araka izay tratra kanefa dia izao niodina tamin'Andriamanitra izy ireo ary nanome voaloboka ratsy vokatra tsy mahomby ho an'Andriamanitra izy ireo kanefa Andriamanitra manoloana izany dia mbola miala nenina trany raha mamaky ny Isaya atoko 5:4 isika dia hoy izy hoe inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany mboloboka ka tsy nataoko any 5:10 amin'ny Isaya atoko voalohany avia hifandahatra isika ho Jehova ry mpiara-mianatra namana miantso atsika tsiraray avy Andriamanitra hiverina eo amin'ny ray vonina amela antsika izy anadio antsika ary ampahavokatra atsika ihany koa Andriamanitra ny tanteniny hitondra fifaliana ho antsika rehetra izany ary hitondra fitombona sy fanapa-kevitra vaovao amin'izao taona vaovao izao iroso eo amin'ny fanatitra isika koa feokira no andravaka n'izany fotoana masina izany a andraisantsika ny fanatitra avy ao amin'ny poketra atsika avy ao amin'ny positsika ary amin'ny lorantsika izany mba ho fampandehanana ny asan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao ndao hivavaka ho an'ny fanatitra isika Andriamanitra rainay izay ny an-danitro dera sy saotra sy laza sy voninahitra no atolotra eo anao satria nomenao tombonandro indray zahay tombony taona ka afaka mideranao sy maneho fankasitrananao amin'ny alalan'ny fanatitra androany tompo atolotra izany tsy lehibe mendrika anao fa izay kely zaka ny tananay ho fandraisana anjara ny fampandehanana ny filazantsara ny mitoerana rehetra akasika ny firenena rehetra sy ny samy hafa fiteny rehetra ny olona rehetra ka hitondra azy ireo eo aminao io zany fanatitra izany mba ho ampitomboinao sy ho tanotaninao amin'ny fombanao ka hitondra vokatra tsara ho an'ny fanjakanao matoko sy mino zay fa ny tanana ny alany zany sy nanolotra n'izany ihany koa dia androtsanao fitahina bebe koa trany ka mbola afaka nolotra indray amin'ny manaraka dia matoko zay fa feno ny fahasoavanao ity mpianakavy zay miaraka mivavaka ity satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka amen dia maneho fankasitrahana iram-po iran-tsaina ho anao zay ry mpiara-mianatra namana ary manantena fa mbola iona finaritra indray sika amin'ny fotoana manaraka ankasitrana koa ireo namana teknisianina zay nanao naintsy io zavatra nampita ny sary sy ny feo taty atokantranonao a akasitrana ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra zay ny fandremona ihany koa nanototosa ny fandarana androany samy ho tain'Andriamanitra mirary fety samatra tompoky lahy sy tompoky vavy fa noresantsika manaraka dia ny ulcère gastrique izany hoe maratra ny vavony vokatry ny asidra ao anatiny ny vavony dia nofokena raha maka nofokena zao tsika dia ataotsika anaty asidra inona zavatra mitranga potika ilay nofokena satria asidra no ataonao fanetra aminy zavatra mahagaga nefa dia izao ny vavonitsika mamokatra asidra isanandro sanandro sika ho an'ny olona salama tsara tsy maninona vavony na dia miaraka amin'ny asidra ao ary isanandro sanandro ahoana ny mahatonga an'izany
toy izao a ny firavitry ny vavony a ao amin'ny vatantsika ao. Misy sela ao amin'ny vavony a izay mamokatra andrin-javatra roa reto dia ny mucine sy ny bicarbonate. Ny mucine sy ny bicarbonate dia karazana ohatrany hoe gel tsiranoka zany a izay a vokarin'ny sela ary ny fototra iaingana mikarana an'izany mucine sy bicarbonate zany dia rano avokoa ny akamaroany ao anatin'ireo zavatra ireo. Raha tsy sorona azavaina fomba tsotra indrindra ny fomba hiarovan'ny vatana ny vavony tsy ho azony asidra dia toy izao. Eo amin'ny vavony zany a dia misy ny mucine kosana mucine zany dia rehefa avy eo a misy a bicarbonate manarakaraka dia rehefa avy eo a misy a ny selan'ny vavony. Rehefa avy ny asidra tady hamotika ny selan'ny vavony dia ny mucine no mitsena azy voalohany. Raha ohatra ka manify ity mucine ty a ilay gel zany dia bicarbonate indray a no mitsena azy faharoa. Ary raha mbola manify ity bicarbonate ty a dia tonga dia mahatratra ny selan'ny vavony a ny asidra. Vokatr'izay dia maharatra ny selan'ny vavony ary izay no mahatonga an'ilay antsoina hoe ulcère gastrique. Zay no mazava-dehibe ny tokony hisotroana rano araka ny tokony ho izy satria ny tsy fahampiana rano no mahatonga an'ity mucine sy bicarbonate ty anify ka tsy afaka hiaro ny selan'ny vavony. Izany ihany koa mantsy no mitranga rehefa mifoka sigara ny olona anankiray. Misy singa antsoina hoe nicotine izay poizina hoy zany ao amin'ny sigara manery ny lalan-drà. Rehefa tery ny lalan-drà dia tsy tonga any amin'ny vavony ny rà. Ary lasa tsy ampy rano zany ny vavony vokatr'izay. Ary rehefa tsy ampy rano ny vavony dia tsy afaka mamokatra tsara n'ilay mucine sy bicarbonate dia tratra ny selan'ny vavony maratra ny asidra. Izay mahatonga ny olona mifoka sigara marary vavony. Toy izany ihany koa ny olona misotro kafe sy misotro zava-pisotro misy alcool. Ireo zavatra ireo dia mandefa hafatra any amin'ny ato-doha inona ka mahatonga fampitomboana ny famokarana asidra voalohany ary ihany koa mahatonga ny olona anankiray hamany be. Ka rehefa mamany be ny olona anankiray mitombo zany ny hamany mivoaka amin'ilay olona dia lasa tsy ampy rano izy. Rehefa tsy ampy rano izy dia tsy afaka mamokatra n'ilay mucine sy ilay bicarbonate manify ireo fiarovana ny selan'ny vavony dia tratra ny asidra ny selan'ny vavony ary maratra mitondra amin'ny ulcère gastrique. Inona zany no fiarovana amin'ny ulcère gastrique voalohany indrindra akoatran'ireo mety ho antony hafa dia ny fisotroana rano araka ny tokony ho izy ny fivadiana ny sigara, kafe sy ny zava-pisotro misy alcool. Ny fialana amin'ireo fahazaran-dratsy ireo no tena fanafody marina hitsaboana ny aretim-bavony.